maro dia maro tokoa ny zavatra mahavariana mitranga eto amin'ity fiarahamonina ity. Zaza kely mavita 100 kilometatra ao anatin'ny 2 andro mandeha tsy akijanona. Asa mba manao ahoana no mety fandraisantsika an'izany raha oharina amin'ny hery izay ananantsika. Anisan'ny manamarika ny androandroany farika amby 20 ny volana marsa dia ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tononkalo. Raha ny teto andrenivohitra aloha dia tsy nandehandeha foana izany andro any fa nisy ny fankalazana izany manokana izay nitanterahana tetsy amin'ny ANS Ampefloa, tanterahan'ny ministera ny kolotsaina izay nitoanan'ny UNESCO. Niavaka ny fankalazana andro iraisam-pirenena ho an'ny tononkalo tamin'ity tao ity satria niarana akaiky tamin'ny ministera ny kolotsaina ny ministera ny fanatanjahantena. Ratsahivana dia androany ny andro natokany UNESCO ho fankalazana andro iraisam-pirenena ho an'ny tononkalo io. Tena amin'ny ANS Ampefloa moa natao ny fankalazana ary natrehan'ireo olo-manan-kaja maro. Izao sy ny fireneko io kosa no hevitra nampitondraina fankalazana tamin'ity indray mitoraka ity. Ny hetsika mikarakara n'androany zany dia ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny tononkalo. Ny tsara marina aloha zany aloha fa io andro iraisam-pirenena natokana amin'ny tononkalo dia niompana aloha hevitra hoe izaho sy ny fireneko. Ny nanokafanazy moa zany androany fa raika amby 20 volana marsa dia teto amin'ny ANS Ampefloa. Dia ny zavatra atao amin'izany dia fisanomana ny asa tononkalo dia misy fampiratina. Zay zany ny atao androany. Isan'ny antom-pisian'izao fankalazana izao zareo UNESCO. Misy efatra avy amin'ny tale jeneraly voameran'ny UNESCO izay milaza ny andraikiny UNESCO amin'ireo tanora amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izao. Raha hoe tetikasa sarotra aloha ny mandainga fa somary kelikely ihany ny enti-manana anana ny commission nationale fa kosa manana tetikasa vitsivitsy izay kelikely momba ny fianarana manoratra amin'ny ankapobeny tsy voatery resaka tononkalo ihany. Fantatritsika moa fa ny eny am-pianarana zao ny tena hita ary tena mikolay mihitsy ny mpampianatra dia ny zava-malagasy fa tsy mahay manoratra. Amin'ny mahetsika ara-tononkalo azy moa dia misy ny fanahana mamaky tononkalo sy fampirantiana ireo asa mpanoratra malaza nandritra ny fankalazana.